Salama daholo, falomeravantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Androantsika mbola hitoy fifampizarana indray. Raha ohatra tsy hitanao teo aloha dia efa misy anankitelo ao amin'ny page eo azontsika jerena izany. Ny lohatenintsika androany dia ny fahateram-baovao. Tao ary. Androantsika hiresaka ny atao hoe fahateram-baovao na ny fahaterahany indray ao amin'ny Kristy. Amin'ny fotoana ny olona misy etape le izy. Zao aloha fanambarana, ao amin'ny jaona toko fahatelo andiny fahatelo manomboka ka hatramin'ny fahaenina. Zao ny fanambarana tenin'Andriamanitra hoe raha tsy ateraky indray ny olona ozy izy tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ateraky ny nofo dia nofo, zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'ny lanitra. Ny teboka ao anatin'le resaka zany dia zao fahateram-baovao dia tsy fahaterahana fotsiny zao fa ozy izy hoe ateraky ny rano dia ateraky ny fanahy. Be dia be ny mihevitra hoe ny ateraky ny rano dia le batisa na le batemy, fa ny ateraky ny rano dia tsy batisa. Ny fahateram-baovao dia ozy izy le tenin'Andriamanitra teo hoe zay ateraky ny nofo, zay ateraky ny fanahy. Zany hoe le fahaterahana dia ao amin'ny fanahy le izy, fa tsy resaka ao amin'ny nofo. Ny batisa mantsy ao amin'ny nofo, asitrika dia mitsangana. Zay ny atao hoe ao amin'ny nofo. Fa zavatra hita maso, zay ny atao hoe ao amin'ny nofo. Fa le ateraky ny fanahy dia zavatra tsy hita maso. Ohatrany ahoana ny fandehan'izany zavatra zany? Ny teny hoe ateraky ny rano dia ny dikan'iny rano iny dia ny tenin'Andriamanitra. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny teniny dia rano fanadiovana, madio. Dia ozy izy koa ny tenin'Andriamanitra milaza ny bokin'ny Peterano hoe efa nateraky indray ianareo, tsy tamin'ny vo mety ho lo fa ny tsy mety ho lo. Dia ny tenin'Andriamanitra ilay velona sady mahery. Io teny io zany no élément voalohany miteraka le olona. Ny élément faharoa miteraka le olona dia ny fanahy. Zay izy ny atao hoe ateraky indray. Tonga dia pratika nijerentsika. Asan'ny apôstôly toko faharoa. Rehefa nihaino tory teny Petera ry zareo, tsy maintsy miaino aloha zany ny sofiny. Miaino ny any anaty any. Rehefa avy nitoriany Petera izy ireo, dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ary voatsindrona tampon'ny olona. Ny fiarahana amin'i Jesosy zany raha lasaina bavy, tsy resaka baikobaiko be. Tsy maintsy manao an'izao ianao, tokony hanao an'izao ianao. Tsy resaka fampitahorana. Raha vao tsy manao an'izao ianao dia zao. Raha tsy tianao no vereny amin'ny elo, ekeo Jesosy. Tsy zany. Fa ozy izy le asan'ny apôstôly toko faharoa, tampon'ny olona. Andriamanitra no miasa any anatin'ny fon'ny olona. Ny anjaranay mpitory teny, ny anjarako dia ny mizara aminao ny fitiavan'Andriamanitra, mizara aminao ny sitrapon'Andriamanitra. Aveo izy no miasa ao am-ponao. Rehefa niasa tao am-pon'ireo olona tao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny tompo, dia ozy izy ny tenindry zareo. Tsy Petera ny teny hoe dia ahoana rahalahy, zay nitory teny ka ahoana vonona ve nareo, fantatrareo ve ny tokony ho atao, dia ahoana malina nareo ve zany. Tsy zany ny fandehany. Fa inona ny fandehany? Voakasika tao am-pon'ny rahalahy. Rehefa voakasika tao am-pony ireo olona ireo dia nanatona amin'ny Petera izy dia nilaza hoe ry rahalahy, inona no ataonay? Zao no nambaran'i Petera tamin'izy ireo, mibeba areo ka ho atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ianareo ary ianareo ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ny teboka voalohany tao anatin'ilay zany dia mibeba. Le niresahako taminao tamin'ny farany teo hoe ny atao hoe mibebaka dia miverena amin'Andriamanitra. Rehefa niasa tao am-pony, rehefa nitoriana ny tenin'Andriamanitra, niasa ny fanahy masina dia niverina. Zay le hoe te hody, nody ireo rahalahy ireo. Zay izy ny tonga tamin'ny atao hoe fahateram-baovao. Ny atao hoe fahateram-baovao dia amin'ny fotoana ny olona tafody ao amin'Andriamanitra. Amin'ny fotoana ny olona tafaverina ao amin'ny Kristy. Amin'ny fotoana ny olona le ohatra tamin'ny farany metsika, tonga le zanakadala niverina dia nasiana le peratra fifanekena mahazanaka amin'izay izy. Tsy zanakadala tsony izy fa lasa zanaky ny rainy, tafody tao amin'Andriamanitra. Zao ary fandehan'le izy mitoytsika ao anatin'le tantara. Misy vokatra hita avy hatrany ao anatin'ny olona tafody io. Zao mantsy ny tiako lazaina aminao raha lasaina bavy zay miaino sy mijery amin'izao fotoana izao. Be dia be ny olona mivavaka fa tsy tafody ao amin'Andriamanitra. Mivavaka fotsiny le olona fa tsy tafody ao amin'Andriamanitra. Mety manompo izy, mety manana titra be dia be izy, diakona, mpiandry, pasteur, tsy fantatro izay titra mety ananiny, fa tsy midika mihitsy izany. Indraindray izany no eritreretan'ny olona fa ilazana fa zay ao amin'Andriamanitra, zay mivavaka, zay ao amin'ny Kristy. Tsy zany le izy, fa ny voa
no ahafantarana ny hazo rehefa nateraka indray marina ny olona, ny pirofo fa tafaverina marina ao amin'Andriamanitra izy, dia miova ny ao anatiny ao. Lasa olona vaovao izy. Hoy ny fanambaran'ny apôstôly Paoly amin'izao Korinthiana 2:17-17. Raha misy olona amin'ny Kristy, olona vaovao izy. Inona ny zavatra miova? Ity fony ity. Ny zavatra tiany, ny orientation, mialatsiny amin'ilay teny vahiny fa tsy hitako izay hanazavana anazy, ny orientation, zany hoe ny zavatra mahaliana azy, ny intérêt, ny zavatra mahataitra azy ao anatin'ny fony ao, dia miova tanteraka. Ao bokin'ny Lioka 7:20 dia misy ny tantara Zakaiosy izay efa haintsika tsara. I tantara Zakaiosy io dia tantarana lehilahy anankiray izay nianika azy izy mba hitan'i Jesosy, izay le etaeta tao anatiny. Dia inona moa zavatra nitranga, lasa izy natsony Jesosy izy, midina faingany ianao fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao anio. Dia nidy Zakaiosy dia napiditra an' Jesosy tao an-trano dia resadresaka tao izy mirahalahy. Dia izao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra, fa ny olona kosa izy niteny hoe lasa ny an-trano. Jesosy zany nitenen'ny olona, lasa ny an-trano any amin'izay lehilahy mpanoty izy. Fa zao ny nambaran'ny Zakaiosy ozy izy, indro tompoko ny atsasaky ny fananako dia omeko ny malahelo, ary izay azoko tamin'ny fanambakana onerako avy efatreny. Niova ny fony Zakaiosy. Niova ny fony Zakaiosy. Nateraka ny rano sy ny fanahy Zakaiosy. Inona ny rano? Ny teny. Jesosy tonga teo aminy. Jesosy lay teny. Niasa tao anatin'ny fony ny fanamasiny. Tsy décision olombelona iny. Tsy décision, tsy fanapa-kevitra taitaitra iny nataony Zakaiosy. Manomboka androany dia ataoko zao, ataoko zao. Raha taitaitra iny dia fantatry Jesosy. Ary nyresahan Jesosy hoe tsy izy zany. Fa matoa Jesosy nilaza hoe anio ny tonga amin'ity trano ity famonjena, tena asan'ny fanamasina tao am-pony Zakaiosy iny. Ary rehefa tafahoana tamin'i Jesosy Zakaiosy, rehefa niresaka tamin'i Jesosy Zakaiosy, rehefa nateraka indray Zakaiosy dia niova ny fony, niova ny orientation ny fony, niova ny zavatra rehetra tao anatiny tao. Lasa tsy vola mankarena intsony naliana ny Zakaiosy fa reny ary na fony. Ozy izy tsika tamin'ny farany hoe rehefa ny olona no misotro sy migoka amin'ilay loharano miboiboika, tsy mampaninina azy intsony na tsy mahazo an'ilay loharano eto amin'izao tontolo izao ary izy. Niova Zakaiosy dia ny tao anatiny tao lasa niova ny intérêt ny Zakaiosy, lasa fanjakan'ny lanitra no mahaliana azy. Raha lasa anabavy, ianao izay mijery amin'izao fotoana izao, ianao izay mivavaka, inona no mahaliana anao? Maninona ianao no mivavaka? Be dia be nge ny olona mivavaka, fa ny tenany ny antony ivavahany, ny filany ny antony ivavahany, ny faniriny ny antony ivavahany. Be dia be ny olona mivavaka satria te aomby ao amin'ny fiainana, te ho tahina, te ahazo anzatsy, te ahazo anzaroa, te ahazo zanaka, te ahazo vady. Milaza anao tsy nateraka indray ny anaran'izany, ary tsy mahazo fanjakan'ny lanitra ny anaran'izany. Fa ny olona izay nateraka indray marina dia any fony any mihitsy ka ny antony ivavahany dia satria Kristy ny antony havelomany. Zay mila izahantsika toetra, ary zay mila jerentsika any anatin'ny fontsika any, tsy miankina amin'ilay araka ny lazaiko teo hoe ny titra na ny fotoana ny ivavahanao. Misy olona tena mivavaka mampolo taonany fa tsy nateraka indray satria ny maninona ny ao anatin'ny fony ao tsy miova. Ny sasany mivavaka satria mpivavaka ny fianakaviany dia mba mivavaka ihany koa izy. Ny sasany mivavaka satria zay ilaina eo amin'ny position eo amin'ny fiarahamonina. Hafahafa be zany hoe tsy mivavaka ary zareo atsy, fa tena metimety amin'ny olona tsara mihitsy zany hoe zay mpanompon'Andriamanitra, zay zao. Milaza anao tsy mitondra lavitra zany. Tsy mitondra ny fiainana mandrakizay zany. Tsy manala ny etaeta ao anatinao zany. Araka ny lazaiko ihany tamin'ny farany, be dia be ny olona mivavaka fa mbola maigny etaeta. Ianao izay miaino amin'izao fotoana izao, karakasian'ny tompo ny fonao, fotoana androany, tena hodiana marina, dia atongavanao amin'ilay fahateraham-baovao. Rehefa tena nateraka indray marina ianao, dia miova ilay ao anatinao, tsy ianao tsony ny zava-dehibe aminao. Raha mbola ny hotahiana sy ny namany rehetrarehetra mahaliana anao dia tsy olom-baovao ianao zay fa ilay olona taloha ihany. Fa olona taloha lasa mivavaka. Raha lasa anabavy eo, ny antony andehanan'ny olona any amin'ny boule de cristal, any amin'ny mpanandro, any amin'ny olona rehetrarehetra maro isan-karazany izay milaza manao fahagaganany, dia noho ny amin'ny tenany, noho ny amin'ny tenany. Ka inona moa fa mitovy amin'izany ihany nge? Mitovy ihany, samy mitady izay mahasoa azy le izy. Fa rehefa ao amin'ny Kristy marina ny olona dia miova ny etaetany ao am-pony. Ny etaeta
lasa faniriana sy etaeta, te hitady an'Andriamanitra, te hifandray, te hahalala an'Andriamanitra, tsy resaka filana, tsy resaka intérêt, tsy resaka zavatra mahaliana, fa resaka fiainana ao amin'Andriamanitra. Ianao zay miaino ary amin'izao fotoana izao. Mba jereo aloha, ianao zay mivavaka, ianao zay manompo ny tompo, jereo inona ny antony hanomponao ny tompo. Manana etaeta sy faniriana ny Jesosy ve ianao anaty fonao ao? Sa faniriana zavatra ivelany fotsiny ihany, fa Jesosy fotsiny atao fitaovana azonany reny. Mbola tsy nandalo an'le fahaterahany ianao, mbola tsy nandalo ianao. Fandroany mila manapa-kevitra, raha heninao raha tsy heninao aviriko foana, fa rehefa tsy miasa ao anaty fonao ny fanamasina dia mbola velao fotsiny andalo ny teny. Fa rehefa miasa ao am-pona ny fanamasina, manosika anao hitady ny tompo, dia zao ny fotoana anekenao, iverenanao, itodianao ao amin'Andriamanitra. Rehefa miasa ao anatinao ny fahateram-baovao dia lasa manisy sy mangetaheta ianao, hitady an'Andriamanitra. Mihaino toriteny be dia be, toriteny tahaka izao, toriteny mampitombo anao, mampitombo ny fanahinao, mampitombo ny etaetanao, mamaky tenin'Andriamanitra sy sisa rehetrarehetra, mivavaha manatona an'Andriamanitra, miresahany foana amin'ny fotoana rehetrarehetra, lazao aminy etaeta ao anatin'ny fonao ao. Zay ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Zay ny olona rehefa nateraka indray marina ao amin'ny Kristy. Zay ny afatritsika, mino fa nandray zavatra ianao tao anatin'izay. Tamin'ny tompo amin'ny fotoana manaraka toy izao indray. Eny ary, zay indray ny afaka natolotra ho antsika androany. Raha manana fanontaniana ianao dia manorata. Misy soratra ito ambany ito hoe envoyer message, dia ho ianao manoratra. Isaky ny lahady amin'ny 12 sasany tahaka izao no fotoana ivoan'ny vidéo antsika. Dia afaka tonga dia mijery page ianao. Amin'ny fotoana manaraka toy izao indray, samy tahiny tompo daholo.